tena tsy rariny le izy fa ny endrikendriana andreniko le izy tsisy famonoana olona ary tsisy lohan'olona tonga zany teto. Torino ireo zava-nitranga to Madagasikara dia ireo vono olona fanolanana fanapahan-doha dia naneho ny heviny ireo fianakavian'ireo olona voasambotra sy ireo fikambanana ao amin'ny fitsaboana nentim-paharazana. Moa ve tena anaovana sorona ary moa ve tena ny dohany mihitsy no mitady ireo lohan'olona izay tapahana ary ireo vehivavy sy zaza voaolana ireo sa soba zavatra hafa ihany no ao ambadika ka natofana inina ireo rehetra ireo mba hanambaniana ny fomban-drazana malagasy? Mila jerevana kaiky hoe nanomboka oviana ny malagasy no nanao sorona olombelona ary moa ve efa fanaon'izy ireo izany tany aloha? Miarabantsika rehetrarehetra ny tokatrano tsirairay avy ihany misaotra anao mbola mijanona eto amin'ny Ako Info. Arenasantsika anaraka hatramin'ny ka hatramin'ny farany. Ny resaka horesantsika androany dia mikasika ny sorona na ny sorona olombelona, mikasika ihany koa zava-mitranga ao Madagasikara, mikasika ny vono olona, mikasika ireo famonoan'olona feno habibiana, ireo razana tsy hita ny lohany, tapahana ny lohany, misy aolana dia avy eo tapahana ny lohany. Horesantsika anatin'ity ny mikasika ny nidirany sorona olombelona tao Madagasikara. Nanao izany ve ny Ntaolo taloha sa tsy nanao izany ve ny Ntaolo taloha? Ary moa ve misy idirany amin'ilay resaka doany hoe rehefa vonoina ilay olona dia tapahana ny lohany dia hoentina eny amin'ny doany? Inona ny antony? Fararaka ny fandinihana mikasika ny zava-mitranga ao Madagasikara dia misy andiany anankiroa misy izany hoe misy amin'ny fanaovana azy ho sorona. Na izy io mpanao politika na ny mpandraharaha, matetika izy ireo dia azahoana pouvoir na ny azahoana harena maika. Ny andiany faharoa indray amin'ny fandininana azy dia toa ny karazan'olona izay mitady fahafinaretana amin'ny famonoan'olona anankiray, indrindra matetika rehefa vehivavy no vonoina dia fahafinaretana ho an'ny tenany manokana no alainy mikasika an'izay ireny antsointsika hoe serial killer amin'ny teny vahiny. Vonoin'ilay olona le vehivavy, azahoany fahafinaretana, matetika izy io aretina ara-psikolojika, mental. Matetika izy io dia fataon'ireo olona ireo rituel mba azahoana pouvoir manokana na azahoana fahatanorana. Izany hoe ilay vehivavy mitaraina, iny fitarainana iny le vibration mivoaka amin'ilay vavan'ilay vehivavy dia manome hery an'ilay olona mamono azy ka manome tanjaka ao anatiny. Izany hoe manome fahatanorana, manome tanjaka puissance. Ity karazan'olona faharoa ity satria nisy karazana tovovavy maromaro izay novonoina tao dia nitapahana ny lohany dia natao any amin'ny toerana hafa. Horahantsika kely ny fanazavany Josephin Andriandrainarivo lehibe ny fitsaboana ara-drazana ao Madagasikara. Zay tonga eto amin'ny toerana atao hoe Andranoro, eto amin'ny faritra Antehiroka ity, anio azoma fa 4 ny volana janoary 2024. Tonga eto izahay maromaro vitsivitsy reto izay misy olo-tena ny maro, mpitana ny fomban-drazana, mpitana ny fomba mampanao, mpitandro ny hasin'ny tany, ny fomban-tany, ny fady, ary indrindrandrindra ny hasin'ny maha-olona sy ny tontolo iainana. Ny antondia eto amin'ity toerana ity androany dia satria nisy zavatra nahatohina ny fo no mitranga, satria avy amin'ny fitenenana hoe tohina ny aty marary ny afero, fotaka mahavoafe mahavoa ranjo. Nisy olon-dratsy, loza nitranga, niteraka loza, nanapaka lohana ankizivavy araky ny eno amin'ny eno aman-jery sy ny gazety ombienimbeny izay tao anatin'ny herinandro vitsivitsy zay. Tany amin'ny faritra Andrenivohitra tany no nahitana ny fatin'izany ankizivavy izany. Izay rehetra eto sy ny tsy tonga eto dia miara-miombona alahelo amin'ny fahafatesana, indrindra fa ny etraketraka tahaka izany. Manamelo koa ny mpanao ratsy rehetra na inona antony
na inona antony ka amonona ain'olona eto amin'ity firenentsika Madagasikara ity na aiza na aiza. Miara miombona lahelo amin'ireo fianakaviana sy mampahery zay namony aina, na ny amin'io ankizivavy anankiray io, na ny hafa rehetra mitovitovy tranga amin'izany n'aiza n'aiza eto Madagasikara. Nandeha ny resaka hoe noentina tany amin'ny douane, mety tsy hoany amin'ny douane na naterana ilay loha, fa mety hoe endrikendrika ny fanaovana zavatra ohatran'izay, satria matetika rehefa resaka serial killer no resahina dia fahafinaretan'ilay olona manolana ilay vehivavy ary tsy maintsy faranany amin'ny famonoana le olona zay aolany ka trophée ho an'ny tenany ilay loha tapahana. Zany hoe trophée ho azy manokana. Iny zany ny trophée ho anazy manokana hoe vita ny asako a, ity ny trophée-ko a, asehoko an'ny olona zay rehetra izay manodididina azy. Zany hoe iny karazan'olona iny a, tsy ilay olona nosamborina hoe tratra ianona nanolana an'ity, fa matetika iny olona iny mbola mitety karazana faritany, mitety toerana maromaro a, mandra-pahatratrarany satria lasa manome puissance anazy le famonon'olona hoe lay zavatra nataony zany lasa manome hery azy ary tsy hijanona izy raha tsy tapitra. Zany hoe raha namono olona izy, nanolana olona izy tany amin'ny toerana anankiray ohatra, ataontsika hoe tany avaratry Madagasikara ohatra, dia mifindrandra izy any atsimon'i Madagasikara, miakatra izy eo Antananarivo, manao ohatran'izay foana le izy, manao ohatran'izay foana izy, mandra-pahatratrarany satria tsy hitsahatra izy raha tsy tratrany ilay tanjona ny lohan'olona na ilay trophée zay ilainy. Misy indray karazany atao sorona ilay olona, zahoana harena, zahoana pouvoir ho an'ny mpanao politika sy mpandraharaha tena mpanao azy io fa raha izay indray no resantsika aloha dia zavatra tsy nisy tao Madagasikara tamin'ny taolo taloha, na iza mpahay tantara, na iza mpanoratra, na iza historien, na iza mpikaroka, raha ilaza hoe nanao sorona olombelona ny taolo taloha, ny malagasy taloha, na ny Egypte antika taloha, tsy marina zany fa diso tanteraka. Tsy nanao sorona olombelona na biby ny olona tany aloha. Miantso ny manam-pahefana izay mba hijery akaiky ny mikasika n'ity raharaha eto Andranoro ity, satria ny olona voalaza fa olon-dratsy nanapatenda n'le ankizivavy zany dia tsy teto akory no tratra ary tsy tratra nanao ninina teto izy, na niaraka tamin'ireo vehivavy mpiandry reto anankiroa zay nisamborina, fa no izy natao ankety tany ka nanondro hoe nentiko tary dia notadiavin'ny manam-pahefana ny olona teto iza ny tompona andraiky teto dia nosamborina. Tsy nanono nanarana akory hoe iza i olona io, fa dia hoe iza moa ny tompona andraiky teto, dia hoe zahay izy le olona roa vavy avy dia anareo zany manaraka anay ary dia any amponja ry zareo amin'izao tsika miteny zao. Taninay daholo reo fa tsisy resaka famonoana olona zany tompoko fa miantso any filoham-pirenena mihitsy zahay amin'izao zavatra zao, fa tena tsy rariny le izy, fa ny endrikendrihana andreniko le izy sy ny ravavindreniko le izy. Za zanany tena miantso an'ireo olona filoha ambony rehetrarehetra reo mihitsy ahako, fa tena tsy mety an'izao ahako. Tsisy an'izany eto, tsisy an'izany tompoko eto, tsisy famonoana olona ary tsisy lohan'olona tonga zany teto, tsisy nininona tonga teto, fa ny endrikendrihana fotsiny. Fa io reo tany rehetrarehetra reo anay reo dia reo ny antom-piveloman'ny mamanay eto, reo ny fianakaviana iray manontolo mamboly eto daholo, dia zay tompoko ny hijanonanay eto foanany. Ary ty toerana ty tsy mivoha talata ty eto, tsy azo hidirana talata zany eto, tsy mivoha mihitsy ty, tsy azo andraisana olona eto, fa ny zay zany matoa midiny eto talata mikarakara andreo fambolenana rehetrarehetra reo zay tompoko, fa tsy manao an'izany eto, tsy azo hididikidiran'ny olona mihitsy eto amin'izao fotoana zao. Raha mandinika isika ohatra tokana nomeko ao amin'ilay piramide zay dradradradrain'ireo vazaha hoe fasana nahitana karazana fatim-biby, taola-biby be da be. Ny an'ireo olona ireo ny biby dia momifiena, ataon'izy ireo momi, misy dikan'izay momifiena zay, misy dikan'izay momi ataon'izy ireo zay, satria be da be ny produit ampiasaina rehefa manao momification ireo karazan'olona ireo. Matoa izy io zany ny momifiena, matoa izy ireo miady amin'ilay resaka spirituel, amin'ny élévation spirituelle. Misy
dimension takarina izy ireo amin'izay resaka spirituel zay a miaina miaraka amin'ny natura izy ireo. Zavatra ao anatin'ny natura ihany anaovana momification a momifievana n'ilay biby na ny olona, zavatra alainao anatin'ny natura, plante sy karazana matiera ao anatin'ny atmosphère. Ireo momie be da be hita tao anatin'ny pyramide ireo a, izay nataon'izy ireo hoe fasana, tokana ny fasana ny biby, tokana ny fasana ny olona, tsy nanao sorona biby izy ireo, tsy namono olona ihany koa natao sorona. Neny greka ihany koa dia anisan'ny nianatra tany Egypta, anisan'ny karazany tandrefana fotsioditra taty aoriana taty tsy nanao an'izany fomba fanaovana sorona izany. Noho izany ny malagasy originaly dia tsy nanao sorona olombelona tany aloha fa voatsela no nitongavan'izany tao Madagasikara. Milazatsika hoe ny Aztèque no namorona nanao ny sorona voalohany. Tsy ny Aztèque no nanao ny sorona olombelona voalohany fa ny Kalkasa sy ny Tlacocalcas. Zany hoe any amin'ny Meksika, tany hoany mandididina Meksika iny no namorona azy io ary tany amin'ny taona 570 tany vao nisy ny fanaovana ny sorona olombelona. Inona ny antony? Resaka gera izy io, resaka gera, guerre des tribus, resaka ady miaramila na camp anankiroa. Nanomboka teo amin'ny fitondran'ny mpanjaka Moctezuma voalohany no nanomboka zany fomba fanaovana sorona olombelona zany, satria rehefa nisy ny ady tamin'ireo conquistador dia betsaka ny zavatra nitranga, zany hoe loza voajanahary. Nisy ny sécheresse, nisy ny tsy fahampian-drano, ny voly zay nataon'izy ireo tsy mety vokatra, nisy karazana loza voajanahary maro ny fanesesy tao dia nanomboka teo no nidirana ny resaka fivavahana. Tany aloha izy mbola resaka gera sy politika, fa taty aoriana taty amin'ny 1920 izy dia nanomboka niditra, nampidirina ny resaka Dieu, nampidirina resaka fivavahana hoe namorona Dieu manokana izy ireo hoe anangana Andriamanitra anankiray tsika na zanahary tsika dia an'ity zanahary ity no anolorantsika sorona mba hiapeze an'ilay zanaharin'izy ireo mba anova n'ilay loza voajanahary zay nisy tao amin'ireo. Ary inona ny antony? Fa mbola ny fanakaiky amin'ny resaka politika ihany zany fa mbola ireo olona izay niady, zany hoe ireo fahavalo ihany no nisamborina tamin'izany fotoana zany efa tsy dia le famonoana intsony ny zavatra nisy zany, zavatra important amin'izy ireo fa ny fanamborana ny fahavalo. Samborina ny zanany, samborina ny izay fahavalo tratra dia ireny no atao sorona hiapezena n'ilay zanahary. Nanomboka teo no nisian'ilay sorona olombelona. Niparitaka izy taty amin'ny Maya, niparitaka izy taty amin'ny rehetrarehetra taty hatraty amin'ny Viking, hatraty amin'ny naparitaka rehefa tafiditra amin'izay ireo mpanjanaka niditra tany Afrika, niditra tany Madagasikara dia nampianatra ilay fanaovana sorona olombelona, fanononana anarana zanahary tokana hanaovana sorona olombelona. Fa ny malagasy dia tsy nanao sorona tany aloha, ny afrikana tsy nanao sorona olombelona tany aloha, ny Egypte antika tsy nanao sorona olombelona tany aloha, fa ireo Caucasiana tonga avy tany Caucasia no namorona izany tamin'ny fotoana namoronan'izy ireo Andriamanitra tokana, namoronan'izy ireo zay Andriamanitra nivolavolain'izy ireo tamin'ny arakaraky ny sainy sy ny tanany namolavolany azy dia iny no nampidirin'ireo olona mpanjanaka ireo sy mpanandevo dia nampianatra an'izany ny Afrika, ny malagasy dia hatramin'izao. Ka eto zany tsika dia diso be le eritreritra hoe za mieritreritra hoe fanambaniana n'ilay fomban-drazana malagasy ilay izy, zany hoe fanjanahana ara-tsaina, fanjanahana ara-spiritualy ity resaka anankiray ity hoe resaka doany, resaka fanaovana sorona olona dia ombiasa ny manao azy. Misy ombiasa mety karamaina be da be ngamba, karamaina lafo be manao an'izany, azahoana harena, angalana vato,
angalana mercure mety misy zay satria araka ny teneniko foana de misy lalana anankiroa eto ambonin'ny tany. Misy ny lalana efa ratsy zay ny azy ny zavatra hitongavany eto iny ny anaovany élévation spirituelle niny mba ho ambonimbony grade ny olona zay mpanao ratsy izy. Misy ihany koa ny ary amin'ny lalana anankiray ny droite izay zavatra tsara ihany ny ataony fa ny resaka resahana eto dia ny resaka hoe tany amin'ny taolo taloha de tsy mpanao an'izany any malagasy. Tsara avana fa misy ny atao hoe aody gasy de misy ny aody ratsy. Tsy zay rehetra tapakazo de lazaina fa aody ratsy fa ny manakasy de fandala ny manao ny tsara. Ka tokony atsatra zany ny resaka prosélytisme aloha voalohany fanambonina ny finontena faniratsirana ny fombandrazana manakasy fa tokony hifanaja isika. Zay fanetana nataoko ho anareo pasteur ho anareo zay miakatra ianao manjery reny mba mitadiavanareo zavatra hafa atao devoly ohatra extraterrestre ohatra fa tsy ny razanay zay loloavinay izahay de mametraka hoe ny andoha atao andoha ny antongotra atao antongotra ka zay zavatra loloavinay andoha aza ratsina aza atao devoly zany fa mbola tsy nanao devoly ny razam-bazaha izahay ary tsy mbola nanokatra ady tamin'ny finoana ninninina ka isian'ny filaminana sy ny firaisam-pirenena de ady zao ny fombandrazana manakasy. Aoka atsika ifanaja ifakatia ary samia mitazona ny andraikitra na metrana azy ny mpitondra fivavana tezao ny ondrinareo ny rehetrarehetra zay misehatra amin'ny ara-panahy mifantoa amin'ny ara-panahy fa azavarina amin'ny ara-materialy mifanendrika sy manangokarena mba andotona ny sasany satria efa maro ny fiangonana zandry indray manao asany moasy lasa mpitsabolina lasa mpanala devoly mampanankarena zany tsy izay ny zavatra nanirany zay naniraka anareo ka aoka atsika ifanaja fa manomboka am'izao izahay efa tsy aneky intsony ary anolotra volavolan-dalàna mihitsy izahay amin'izay fanajanany fahasamihafana zay ny diversité culturelle zay tokony azayntsika satria lalàna ekeny Madagasikara eran-tany zay. Arak'izany fanazavany alimanakasy zany ihany koa dia zavatra samy tokony anajany azy na ny resaka ara-drazana na ny resaka fivavahana satria samy resaka ara-panahy sy ara-pinoana zany rehetra zany ka tokony ifanajany azy fa tsy tokony ifanambanimbany. Raha izany rehetra zany moa no fidintsika dia falambanina tanteraka ho an'ny fomba ara-drazana satria ilaina ane ny plante avy amin'ireo plante ao anala sy ireo voninkazo sy ireo plante ambolentsika ireo nge no nivoahan'ny pharmacie nivoahan'ny laboratoire pharmaceutique raha tsy misy ireo plante ireo dia tsy afaka namorona fanafody ny laboratoire pharmaceutique. Amin'izao fotoana zao aza efa ampidirina ao amin'ny hôpitaly mihitsiny ny fomba fitsaboana ara-drazana raha aty ivelany. Aty a France zao de efa misy zany fitsaboana olona may dia ireny olona mahay mitsabo olona may ireny le manao fitsaboana ara-drazana reny no antsona ary efa miara-miasa amin'ireo dokotera ao amin'ny hôpitaly mihitsiny izy ireo amin'izao fotoana izao. Hitanay zany fa fantatray fa hainareo manam-pahefana ny asanareo fa saingy kosa maneo ny ahianay zahay fa klasena ho anisan'ireo olona tratra mitondra tapakazo na tratra mitondra zavatra malagasy de samborina reny tsy teto ihany io fa mifaritra maromaro eto Madagasikara. Arak'izany dia manao antso avo zahay amin'ny manam-pahefana efa misy re tompoko ny lalàna izay anananay zo ho arovany lalàna eo ny 170 amin'ny fifanarahany iraisam-pirenena mikasika ny zon'olombelona zay anananay zo hino ny finoanay ary ampiasa ny reto toerany reto fa tsy sanatria hoe fanaovany ratsy araky ny eritreretanazy zany ny toerana tahak'izao sy ny fanatanterahana na ny fandalana ny fomban-drazana ny fomba mampanao nentim-paharazana malagasy.
misy ny lalàna fehezan-dalàna momba ny fahasalamam-bahoaka, ny lalàna 124 tsipika aotraotra roa tamin'ny 5 jolay 2024 zay mankatoa sy ireo didim-panjakana hatrany amin'ny 7 mankatoa ny asa fitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara, ka ao anatin'izany ny fitsaboana ara-pomban-drazana zay mampiasa ny reto toerany reto naizanaiza eto Madagasikara. Ao ihany koa ny lalàna 312 tsipika 870 tamin'ny 12 Desambra 312 izay iarovana ny harentsaim-pirenena tsy azo tsapain-tanana na tsy mivaingana, ka anatin'izany tompoko ny fampiasana ny zava-maniry fanaofana fody ny fitsaboana nentim-paharazana, ary indrindrandrindra ny fampiasana ny reto toerany reto zay misy andininy ao manome zo anay hiaro sy ampiasa ireny toerana rehetrarehetra eto Madagasikara manan-kasiny reny. Eto zany raha odinitsika ofitintsika ambagivangony ilay zavatra mitranga ao Madagasikara, toy ny fanolanana, toy ny fanapahana lohan'olona, fanapahana membranina n'ilay olona zay voaolana na olona tapahana tsotro zao fotsiny ny lohany, miprocréer hery ho an'le olona fanaovana izay zavatra zay, ary areti-tsaina izy io. Azo avy amin'ny areti-tsaina izy io dia serial killer ny antsonan'ireny olona reny. Tsy mitsahatry ny olona iny, mety efa nanao izy, efa elaela ihany izy aman-taonany maro izy nanao an'io fa mety tsy mbola tratratra am'izao. Fa am'izao fotoana zao zany le pulsion ao anatiny tena mafana be dia tena manao attaque am'izay toerana rehetrarehetra. Mila jerevana ihany ho an'ireo mpitandro filaminana na ireo mpikarokaroka ao Madagasikara fa mety ho serial killer, fa mety ho fanafenana ny zavatra natao no andefasana an'le lon'olona any amin'ny douane, alefa any amin'ny douane le izy am'izay mba atao hoe ampiasain'ireo omby asa izany zavatra zany mba hanaovan'izy ireo rituel satanika, hanaovan'izy ireo rituel tout court. Fa matetika dia vahiny no mpanao azy io, vahiny izay tsy hoeritreretsika malagasy mihitsy hoe ho avy any Madagasikara dia hanao zavatra ohatr'izany. Tsy hipetraka amin'ny toerana anankiray ny vahiny mpanao an'io zavatra io. Raha ohatra izy ka efa soupçonnen'olona izy aty andafy, afaka mifindra any Afrika izy manao an'iny satria moramora aminy kokoa manao an'izay any Afrika. Resaka serial killer zany tetezan'ilay olona le tanàna satria tsy hijanona amin'iny izy satria iny manome hery azy, manome tanjaka ara-tsaina sy ara-batana amin'iny dia lasa ny malagasy no voaroiroy eto, lasa ny mpanao fomban-drazana no voaroiroy eto, nefany mety tsy tsapatsika fa mety vahiny ihany no manao an'le izy. Toy n'ireo fanolanana zaza zay nisy tany Anosibe, tany amin'ny taona tsy tadidiko hoe taona inona moa nisy an'le izy iny, fa tsara jerevana kely ihany koa am'izay côté anankiray izay. Misaotra antsika nanaraka hatramboalohany ka hatramin'ny farany, manome fotoana anao indray manaraka veloma daholo.